Na dia efa manao izay ho afany aza ny fitondram-panjakana ao anatin'ny fanajanonana ary ihany koa ny fanasaziana ireo izay tratra manondrana antsokosoko ny harem-pirenena indrindra ny andramena mitohy hatrany nefa izany asa ratsy izany any amin'iny faritra Sava iny raha ny vaovao azo avy any an-toerana. Mitohy ny fitrandrahana antsokosoko andramena any amin'ny distrika Nantala faritra Sava araky ny taritra nataon'ny mponina avy any an-toerana. Misy hatrany ny samby miodiody amin'ny ranomasina any an-toerana mitatitra andramena. Na dia voararan'ny lalàna aza ny fanondranana ny asa sarobidy andramena, misy hatrany ny mpanararoatra ary manao ny trafika. Ao amin'ny fokontany Ambohidrafia no tena mahazo vahana izany fitrandrahana antsokosoko izany raha ny fampitam-baovao avy any an-toerana. Nanomboka ny alakamisy lasa teo dia miasa andro aman'alina ny mpanao trafikana andramena ary manondrana izany anatina sambo. Raha nitatitra trany, mpandraraha ara-toekarena roa no tena manao ny fitrandrahana antsokosoko andramena any Antala amin'izao fotoana izao. Anisan'ny taraina ny mponina any an-toerana ny fanomezana vahana ireo mpandraraha ireo. Ankoatra ny fanondranana dia manararoatra manangona ary mividy mora ny bolabolana andramena ireo mpandraraha ireo. Raha ny vaovao voaray eo amin'ny 500 ariary hatramin'ny 900 ariary ny kilona bolabolana andramena amin'izao fotoana izao any Antala. Raha nitatitra miaraka amina olona ambony eto amin'ny firenena ireo mpandraraha ary mitaza-potsiny ny mpitandro filaminana sy ny tompon'andraiki fanjakana any an-toerana. Raha tsy aivina dia voarara nanomboka ny volana martsa 12 ny voan'ny didim-panjakana 12 tsipika 170 ny fitanterana ary ny fitrandrahana andramena. Na dia misy aza ny ezaka tanterahan'ny fitondrana miaraka amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny trafika isan-karazany, mitohy ny trafikana andramena. Mbola mipetraka olana trany ny mikasika ny fitantahana ny tahirana andramena amina distrika maro eto amin'ny Nosy.